miarabatsika rehetra manaraka zao fandarana zao a na miaino an'izao fandarana izao ary teampahery manokana izay a ny any amin'ny faritry Toamasina na dia tena faran'izay sarotra raha zavatra mitranga amin'izao fotoana izao dia misy ireo teny fikasana maro ho an'ny faritra Atsinanana izay efa nitononona tamin'ny faritra Atsinanana mbola tiana ho amafisina. Ny faritra Atsinanana moa dia vavadin'ny Madagasikara na ara-ekônomika dia avy eo ny ankamaroan'ny entana no miditra sy mivoaka ary ny tantaran'ny filazantsara dia avy any amin'ny faritra Atsinanana no nidirany misionera voalohany. Fikirina ireo anjara tsara ho an'ny Toamasina bavaka isika Andriamanitra ranao izao fandarana manokana izao izahay dia tiana ny fanatrehan'ny fanahinao masina no ameno izany aoka ny sitraponao ho an'ny faritra Toamasina ho tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mialohan'ny mivavaka izay ho atao dia misy tenin'Andriamanitra marobe ampatsiahivina indray momba ny mahazava-dehibe ny faritra Atsinanana. Anisan'izany ny voasoratra ao amin'ny Genesis 2:25 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Jehovah'Andriamanitra nanao sato Edena tany Atsinanana ka napetrany tao rahalehilahy izay noforoniny. Midika zany fa raha nanao Edena Andriamanitra dia tao amin'ny faritra Atsinanana dia ho tahaky ny Edena ny faritra Atsinanana fa tsy izao zavatra mitranga izao. Mivavaka ao amin'izany tsika. Anisan'ny anankiray ihany koa izay mifanaraka tsara amin'izao 70 taona nazona fahaleovantena izao ny Isaia 70:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny fampahoriana tsy hore eo an-taninao itsony ry faritra Atsinanana na ny fandravana sy ny fandringanana ao anatin'ny faritaninao ny mandanao dia ataonao hoe famonjena ary ny vavadinao ataonao hoe fiderana. Izy fiderana makotrokotroka, izy tenina hoe voninahitr'Andriamanitra hitranga ao Toamasina. Mahirezonareo fa ao voatany izany teny fikasana izany. Tamin'ny 13 dia efa nisy ny Madaget of Praise ary anisany natao voalohany vavadin'i Madagasikara ny fiderana lehibe ary ny teny izay nampiarina tamin'izany dia ny Isaia 4:20 makalaza an Jehovah any amin'ny tany Atsinanana dia ny anaran'i Jehovah'Andriamanitra ny Israely any amoron-dranomasina. Ijanona ho an'ny Toamasina izany tenin'Andriamanitra izany. Ary tsy vitan'izany fa misy ny voasoratra ao amin'ny Exodus 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia nahindry Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany ary ny rivotra mahery avy Atsinanana no nampisavan'i Jehovah ny ranomasina nandritry ny aliny ka nataony tany maina ny ranomasina ary dia voasaraka amin'ny rano. Rivotra avy any Atsinanana no nampisaraka amin'ny ranomasina mena. Misy rivotra ny fifoazana tsy takatry ny saina avy any Atsinanana mbola ho voatany zany avy any Atsinanana atonga tena fifoazana tsy takatry ny saina ao anatin'ny firenena manontolo. Ny voasoratra anankiray koa ao amin'ny Matio 2:2 tapaby hoe ary indro ilay kitana hitany teny Atsinanana ny aloha azy mandra-pijanony teo ambonin'ilay toeran'ny zazakely. Izany hoe kitana avy any Atsinanana no nitarika amin'ireo magy ho any amin'i Jesosy Kristy. Misy fitariana tsy takatry ny saina ho anareo any Toamasina ary vavaka isika mba hola ho tanteraka ny osotry ny faritra Atsinanana. Ary ny farany izay anisan'ny mbola tsy kely indray ihany koa dia ny voasoratra ao amin'ny Nomery 2:7 hoe ary ny itoby eo amin'ny lafiny Atsinanana
tandrify ny fiposahany masoandro koa dia avany antsinanana ho lehibe ny toeranao ry Tomasina ary zany no anaovana an'izao fandaharana manokana izao dia mangataka antsika aharitra hatramin'ny farany iseo ny voninahitra Andriamanitra ary iova Tomasina. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anazava vetivetika ny momba ny proclamation prophétique ko ny amin'ny famoahana didy izany isika dia fiangonana ary Jesosy nilaza nanao hoe eo ambony ty vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako ary ny vavadiny fiaina tsy hita tsy haresy azy ilay fiangonana dia eklésia izany ny eklésia dia avy amin'ny grika taloha dia ny hoe fitambaran'ireo olona zay mitantana mitondra ny tanàna na ny firenena izany. Isika dia nomen'Andriamanitra fahefana amin'ny fiangonana antsika hanapaka amin'ny firenena amin'ny alalan'ny fitenenantsika ary tafiditra ao anatin'ilay folo taona fitenenana izao ho antsika fiangonana izany ka amin'ity androany ity zany raha ohatra ka hoe hiteny isika moka didy araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Joba 2:20 amin'ny 7:20 izany zay milaza toy izao manao hoe raha misy tianao kasainao atao dia atao aminao zany ary hamirapiratra amin'ny lalanao ny mazava zay le teny eo amin'ny Joba amin'ny dika teny vahiny le izy dia ny hoe raha misy didy tianao avoaka raha misy décret tianao avoaka inona moa no didy sy décret ny tiatsika avoaka fa tsy lay tenin'Andriamanitra lay teny avy ao an-tsain'Andriamanitra izany. Ny mpanao salamy dia milaza manao hoe ny teninao Jehovah dia efa nampitoerinao mandrakizay any an-danitra efa any an-danitra efa tanteraka ny tenin'Andriamanitra fa ety an-tany izy mbola tsy tanteraka ka isika fiangonana no fitaovana isika no vavan'Andriamanitra iteny izany ary principan'Andriamanitra rehefa misy zavatra avoakany dia miteny izy ao anatin'izay zay ny antony tenenantsika mamerina ny teny zay ambaran'Andriamanitra izany ka isika amin'izao fotoana izao araka ny teny eo amin'ny Ezekiel 47 dia le hoe misy tempolo zay mitodika miatsinanana ary misy rano boboka ao amin'ny tempolo zany makany amin'ny tany atsinanana zay no décret avokatsika amin'izao fotoana izao mba ikorina izany manomboka ao amin'ny Tomasina zay vavahadin'ny Madagasikara izany. Raha vonona ianao dia ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amin'ny anaran'i Jesosy mamoaka didy izahay amin'ity androany ity amin'ny mahafiangonana anay misy rano boboka mipotra avy any matavy amin'izao fotoana izao satria ny tenin'Andriamanitra milaza fa avy any atsinanana makany amin'ny tany atsinanana io rano io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tonononay ary mandidy izay mikorina any amin'ny vavahadin'ny Madagasikara zany manomboka ao Tomasina mikorina amin'ny faritra rehetra mitondra ny fahazavana mitondra ny fifoazana mitondra ny fahatanteran'ny tenin'Andriamanitra mitondra ny transformation mitondra ny fanasitranana ihany koa ary miparitaka manerana ny Madagasikara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny mamoaka zany didy zany izahay asianay tomboka asian'ny fanahy masina ary rakofany rahan'i Jesosy Kristy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia tonononay dia ho atao aminay zany ary amirapiratra amin'ny lalan'ny malagasy rehetra amin'ny lalan'ny Madagasikara ny mazava amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Isaorantsika ny tompony fa fahatsika rehetra miara-mivavaka maneho firaisan-tsaina eo anatrehany seza fiantrainan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Andriamanitra tian'ny fanatonany olona rehetra eo anatrehany. Hivavaka isika tondra-bavaka manokana ny amin'ny firaisan-tsaina kristiana ny fiambonana kristiana eto Tomasina tena ilaina ny fiambonana ary te ampirisika sy te ampahery ary te handresy lahatra manokana antsika rehetra fa tena ilaina ny fiambonana matony tompony teny manao hoe mba ioray ihany izy rehetra tahaka ny mairaintsika. Ten'Andriamanitra mihitsy mila ny fiambonantsika tianao zavatra amin'ny firenentsika ny tompo anao zavatra amin'ity fahatany Tomasina ity ny tompo kanefa mila ny fiambonana kristiana dia hoe tsika mbavaka zany zavatra zany ka hiaraka andaloka hatranytsika dia manasanao hiaraka hivavaka tena hiaraka hivavaka misy tsika ary toy izay no hoe tsika manafina n'Andriamanitra foraisany aray fanaray vava iray. Tompo Andriamanitra rainay masino
miara mivavaka mandoalika eto anatrenao zahay any amin'ny toerana misy anay avy anjy. Hitady ny tavanao tompo satria misy sitraponao mila tanterahana eto amin'ity faritra ity. Eto amin'ny firenay ahazo ny firenenay rehetra. Ary efa nampianarinao anay tompo fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakirivaka tsy resaka. Ary zany no andolinay eo tanatrenao amin'ny fiakenan'ny fahotana rehetra ary amin'ny fangatahana fantatry eto anatrenao. Mangatak'izay tompo fandriamanitra mamaly anay ianao tompo amin'izay rehetra angatanay aminao, findrindra ny zavatra araka ny sitraponao. Mangatak'izay mba omenao ny fanahy ny firaisana, fanahy ny fiambonana ho an'ny kristana rehetra ka ho afaka amin'ny fisarasaram-bazana, ho afaka amin'ny fiolonolonana, ho afaka amin'ny avinavokevitra, ho afaka amin'ny adiady madinidinika. Fa kosa tonga anatrenao tompo ho ny asan'ny faneanao masina ka fifoazana ho amin'ny fiombonana. Zany indray no mehotsapanay ka hitanay ny fahatsaranao. Dia aoka amin'ny tananao tompo izay mahay mamerina ny fony maro eo anatrenao ary mahay manasitrana ihany koa. Aoka ny tananao hiasa ka hanova ny saina kristana rehetra, tongany amin'ilay teninao manao hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Mba ho tanterana ny sitraponao tompo ao anatin'ny fiombonana, ao anatin'ny firaisana, avy mifankatiavana tsara noho ny amin'ny azo fijalianao. Tsy misy famonjena hanivelana azo fijalianao. Ary zao ny afatry ny azo fijalianao tompo, dia ny hatsapanay fa fitiavana no namonjenanay. Ary zany tokony iraisanay amin'ny fitiavana tanteraka ka hanambara ny fiombonana. Koa mpiombony mandrafo aminay, aoka iombony izay. Ho voninahitra ny zary tompo mahery amin'ny anaran'i Jesosy tomponay. Alleluia. Amen. Misaotranao Andriamanitra ray izay tompo be fitiavana, Andriamanitra tsy tosy mpanjaka mandrakizay. Mankasitraka anao fa menao izao fotoana izao ahafahana mivavaka eto anatrehanao. Andriamanitra ho tianao izahay raha mivavaka iny tontolo iny, manandra-tanana ho ianao satria Andriamanitra mihay mivavaka sy mamaly vavaka ianao. Koa ankehitriny dia manolotra izao vavaka izao eto anatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, satria mangetahety izahay ny amin'ny fitoriana ny filazantsara eto amin'ity firenena ity. Tompo, ianao nefa naniraka mba hitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, ny filazantsara izay herinao Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino. Tompo malalo mangataka izahay mba ianao no hiasa mahery, hanome tanjaka, hanome fahasahina, hanome varavarana misokatra ho an'ny mpanomponao rehetra hitoriany ny filazantsara manerana ity nosina ity, ka tsy hisy na malagasy iray aza izay tsy andre izany filazantsara ny famonjena izany. Mangataka aminao koa izahay mba ianao tompo no hiasa mahery ka akasika ny fon'ny olona sy ny malagasy rehetra amin'ny filazantsaranao, lay famonjena zay rehetra mino. Ianao no angatanay tompo hiasa mahery akasika ny olona tsiraray avy any amin'ny toerana izay rehetra misy eto amin'ity firenena malagasy ity, ny malagasy tsiraray avy vangio amin'ny filazantsaranao fa mila ny famonjenao. Tsy misy lalana hafa azon'ny olona famonjena, tsy misy anarana hafa azon'ny olona famonjena afa-tsy ny anaranao Jesosy Kristy, lay fa maty teo amin'ny hazo fijaliana, nandatsaka ny rahanao mba hitondra ny fahotanay, mba hahatonga anay voavela heloko, ary nitsangana tamin'ny maty ianao ka velona indray, hahatonga anay koa afaka velona ao anatin'ny fahamarinana amin'ny famonjena miaraka aminao, andova ny fiainana mandrakizay satria niakatra tany an-danitra ianao Jesosy Kristy tompo, mitoetra ao amin'ny tany nakavanan'Andriamanitra Raitsyto, manamboatra fitoerana ao anay, ary zay misy anao no misy anay koa. Mivavaka izay Andriamanitra ho an'ity firenena ity, ho an'ny malagasy tsiraray avy, mba handova izany fiainana mandrakizay miaraka aminao zany, mba handova ny lanitra, mba handova ny fanjakan'Andriamanitra satria hanaiky ny filazantsaranao. Zany ny fanirianay ry tompo Andriamanitra, mifona aminao izahay ny amin'ny malagasy zay mety mbola manompo sampy, mety mbola mandahanao, mety manana andriamanin-kafa,
mety tia fahafinaretana, mety tia lainga, fijangajangana sy ny fahalotoana maro samihafa eto amin'ity firenena ity, ny fitiavam-bola, ny fifankahalana, ny fifamonoana, ny fifanenjehana, ny asan-dahalo, ny fanaovana kolokolo sy ny risoriso, reny rehetrarehetra reny izay mahatonga anay hiara ny fahatezerana satria fahafatesana ny tampony ota. Mifona aminao izay, vangio amin'ny filazantsara anao ireny ry Tompo, mba hatonga azy ireny tena anaiky fa ianao Jesosy Kristy ny mpamonjy ary tsisy afa-tsy ianao no afaka hanome ny tsiraray avy an'izany famonjeny zany. Misaotra Tompo, mivavaka izahay mba ho an'ny mpanomponao rehetra any amin'ny fiangonana tsiraray avy na fikambanana tsiraray avy kristiana zay misy eto amin'ity firenena ity, mba hahomby eo amin'ny asa fitoriana amin'ny filazantsara. Ianao no anafy herim-panahy, herin-tsaina, zotom-po, hafanam-po amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Ianao koa ilay naniraka hoe mandehana amin'ny fitoriana filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ianao no hanome izay ilaina rehetra, na fitaovana, na vola, na fotoana, na fahasalamana, na mpiara-miasa, mba hahatonga ny filazantsara-nao Tompo hanenika ity firenena ity, ka hahatonga ny malagasy hahalalanao voalohany indrindra, hanaiky anao, ino anao, hanolo tenao anao. Dia mba teno tanteraka eto amin'ity firenena ity hoe Madagasikara ho anao Kristy, ary anao Kristy ho an'ny Madagasikara, mba ho firenena sambatra satria manana anao ny firenena malagasy sy ny vahoaka malagasy tsiraray avy isam-batan'olona mihitsy. Dia misaotra anao Andriamanitro, mankalaza anao, manome voninahitra anao, fa Andriamanitra be fitiavana sy be famindram-po ianao, ary misaotra anao nohony amin'izay fataonao sady ho amin'ny asa fitoriana amin'ny filazantsara eto amin'ity firenena ity. Misaotra anao nohony amin'ny vokatra izay inonay fa ho hitanay, ny tanymasonay vokatry ny fiasanao mahery amin'ny fitoriana amin'ny filazantsaranao. Dia ho anao ny derandriamanitra, ho anao ny laza, ho anao ny voninahitra sy ny haja mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo naovana izany vavaka izany. Misaotra Tompo, mankasitraka anao izay. Amen. Aleluia. Dia misaotra mankasitraka anao indrindra Andriamanitra ray noho ny fahasoavana lehibe avy aminao ka amenao fahasoavana izay afaka iraisaina amin'ny tenan'i Kristy manerana ny nosy, hivavaka ho an'ny firenenay, hivavaka indrindrandrindra ho an'ity faritany mahalalana ity dia tamatavy izany. Mankasitraka anao indrindra, misaotra anao indrindra Andriamanitro, Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra mahagaga ianao. Mivavaka izay ho an'ny tanàna ny tamatavy amin'izao fotoana ankehitriny izao, mivavaka izay ho an'ny filaminana, mivavaka izay ho an'ny fandriam-pahalemana, ho an'ny tanàna ny tamatavy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Mifona izay ho an'ny tanàna ao anatin'izao situation lalovana izao, tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana eo amin'ny tanàna ny tamatavy androany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia ambaranay mahery ny anarana, ny raha ary ny tenin'i Jesosy Kristy Tompo. Dia tononay zany ho any amin'ny faritra tsinanana, faritra tamatavy, toerana izay manan-danja eto amin'izao firenena izao, toerana izay fiposahan'ny fahazavana eto amin'ny firenenay, fiposahan'ny fahazavana isan'andro, fiposahan'ny fahazavana ara-panahy ihany koa teo amin'ny tantaran'i Madagasikara. Teneniko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra androany, dia ambarako ihany koa ny fanafahana ny tanàna. Tononiko ilay Andriamanitra mpanafaka, ilay anaranao Jesosy Kristy Tompo milaza fa ianao ny Jehovah mpamonjy sy mpanafaka. Dia teneniko ny fanafahana ho an'ny tanàna, fanafahana amin'ny fahotana, fanafahana amin'ny fandrika, fanafahana amin'ny fatorana, fanafahana amin'ny ozona, indrindra fanafahana amin'izao arety mandoza mahavy izao. Ambarako sy teneniko amin'ny anaran'i Jesosy ny fiposahan'ny fahazavana ara-panahy, dia hiverina indray ary rehefa miverina indray amin'ny tamatavy amin'izao fotoana izao ho amin'ny faritra atsinanana. Teneniko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Misaotra anao indrindra izahay, mankasitraka anao manokana izahay Tompo, satria fantatray fa misy zava-mahagaga ataonao amin'ny firenenay, ary indrindra ataonao amin'ny faritra tamatavy. Tianao tamatavy ary tianay tamatavy. Misaotra Tompo an'ity androany ity, ny amin'ny fampahirezanao ndreo rahalahy sy anabavy tsiraray avy any tamatavy, ary ambara amin'ny anaran'i Jesosy araka ny Isaia 4:1-2 fa vita ny ady ny tamatavy, vita ny ady ny tamatavy, ary tsangana amin'ny mpandresena indray
ny faritany tamatavy sy ny vahoaka ny tamatavy, ny kristianina ny tamatavy ao anatin'ny firaisan-tsaina sy firaisan-kina ambarako amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao zahay Tompo, mankasitraka ary manome voninahitra anao zahay fa ho vavahady ny fiderana tokoa tamatavy, ny anatsa sy ny dera. Atolotray sy omenay ny anaranao masina irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, nanaovanay soniza ny vavaka rehetra iarahana izany. Misaotra raha eo. Alleluia. Amen. Ivavaka isika isin'ny fandriampahalemana ny tandarantsika any Madagasikara ary anatin'izany koa ny fandriam-pahamasina. Misaotra anao aho Andriamanitra raha mbola mahazo mivavaka aminao ankehitriny, mitondra mivavaka ny isin'ny fandriampahalemana any Madagasikara ary indrindra ao amin'ny faritra masina. Tsy miafina eo anatrehanao ny zava-misy tokoa, kanefa tsy mba Andriamanitra ny fikotranana ianao fa Andriamanitra ny fiadanana. Ny tsy fandriampahalemana toy sy ny fikotranana dia asany devoly. Mampiasa izay olona sy izay toe-javatra samihafa azony ampiasaina izy entina hanaterahana izany programma izany. Koa mifona aminao Andriamanitra mamindraha fo aminay rehetra, aminay malagasy. Miteza tompo hanafoana izay tetika fanaporotahana rehetra, hevitra tsy mitondra fiadahana rehetra, ahafafanay ratsy sika ny atao sy tanterahana eo amin'ny firenenay mba hampisy-korotana, hanaisotra ny fandriampahalemana, hanafoana ny fiadanana amin'izany firenena izany. Ainjiro ny sandro maheto ka sarao sy mpiteo izany hevitra izany tsy hanan-jara, tsy hikasika ny Malagasy sy ny tanindrazanay. Ianao Jesosy Kristy ilay nampitsahatra ny tafio-drivotra tamin'ny tenin'ilay vavamonjy, ka nanao hoe mangy hitsara, dia tonga toy miaraka tamin'izay tokoa nanodranomasina manodrivotra. Aoka ianao mbola iseho satria Andriamanitra ianao itokinay, ny teny fikasanao itokinay, izany no mahatonga anay samy antoraka aminao, mangataka aminao ankehitriny. Ary ny teninao milaza fa minono an'Andriamanitra dia ho tafatoetra nareo, minono mpaminany dia ho ambinina nareo, mino teny fikasanao samihafa izay nomenao anay zay tokoa. Ka izany mampatonga anay mivavaka aminao, miantoraka aminao ho an'ny Madagasikara, ho an'ny firenenay. No izany Andriamanitra, aoka ho ambinina izay ka izay angatahana aminao, indrindra ny hanafoananao izay hevitra mitondra sy fandriampahalemana rehetra, korotana rehetra, tabataba rehetra, dia foany amin'ny herinantsotoro foany ny fotoranao mahagaga izany. Fa amin'ileo amponay malagasy kosa ny foty ny fihavanana, fo mahay famelaheloka ary fo matahotra sy tianao Andriamanitra, ka mifampitaona tokoa sy mifampahery izotra amin'izany. Dia sy ny fiadanana tokoa ny firenenay. Dia mametraka ny firenenay am-pelantanao izay Andriamanitra, fa ny am-pelantanao tsy misy maharonaka. Dia izaho mpamin'izay mety mahasoa, nefa tsy voatory ny vavanay, dirina isan-gatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra tokoa. Amen. Vavaka isika, mihavanay tonga-bavaka tsika ho an'ny asa fiarina ho an'ny tanànan'ny Tomasina, amin'izao zava-misy izay misy eto amin'ny firenena izao, aoka isika hivavaka. Ry Tompo Andriamanitra, rahanay izay ny an-danitra, rahanay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, venim-pisaonanao hatrany izay amin'ny zavatra rehetra, satria nampianarinao izay hoe misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra amin'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra Tompo ny amin'ny aretina izay niparitaka teto amin'ny firenenay, ary tamin'ny firenena maro samihafa.
ny fanantenanay nefa tsy miorona amin'izao tontolo izao zay mety ahitana fahoriana ahitana olana fa miorona ao aminao Jesosy lay fantatray fa hifanandresy zao tontolo izao ary mampandresy eo anivon'ny ady sarotra rehetra novanay etỳ tany. Tondram-bavaka izay tompo, ianao mahalala fa potika ny asa fiariana ary betsaka ny olona tsy anasa, tsy manana ivelomana, tsy manana intsony, ary betsaka ny olona diso fanantenana, kivy azy ny amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao, indrindra ho an'ny tanàna Tomasina. Mifanaingy kosa izay vavaka tompo, vavaka izay ianao mihitsy no hanome asan'ny mponina, hanokatra varavarana ianao, hanokatra asa ianao, ary tena hanolotsaina ny olona. Amarino ny teninao hoe ny voromanidina aza tsy mamafina mijinja nefa velominao, dia hainao ny mamelona ny zanakao sy ny asa ny tananao. Tondram-bavaka izay ho an'ny orinasa rehetra, misy zao ny tena mandalo krizy, misy aza nanakatona ny orinasa, ianao hanokatra azy reny, tena hanokatra varavarana ianao, tsy takatra saina araka ny teninao izay varavarana sokafanao tsy misy afaka marindrina azy, ary izay mikatona tsy misy afaka mamoa azy, koa sokafy Andriamanitra mba hahafahan'ny orinasa mandeha, satria fantatray fa anao ny arena, anao ny volafotsy, ny volamena. Tondram-bavaka izay ianao misy no matsy amin'ny loharam-bola tsy takatra saina, ary ianao hanolotsaina ny olona ihany koa mba ahafahan'ny olona afaka hanokatra orinasa, afaka hanangana, satria Andriamanitra mpanangana ianao ka afaka manampy ny olona ny amin'ny fananganana. Tompo fantatray fa tsy misy zava-mahagaga tsy hainao atao, ianao n'Andriamanitra nofo rehetra tsy misy zava-mahagaga tsy hainao atao, ary dia ianao tompon'ny arena rehetra no hanome haraky ny harenao sy ny harenao zay tsy hitalany ary tsy hitafaritra. Misaotra tompo, matoky izay fa rehefa mangataka dia efa mandray valim-bavaka, matoky izay fa amin'izao lalana izao dia tsy takatra ny sainao ambadiky ny olana, ny vahaolana izay ho tanterahanao. Matoky ny teninao izay ty toky tsy mamitaka ianao hoe ninona angatahany amin'ny anaranao dia tanterahinao zany mba hakalazana ny ray ao amin'ny zanaka, ary ho fotoana izao fa ny olona mitodika aminao. Aminaranao Jesosy, lay fanandresy ny fahafatesana ary mampandresy anay, nanaovana ny vavaka. Aleloia, amen. Sotranao izay Andriamanitra raha mbola afaka miantoraka eo aminao indray indrindra amin'izao vanim-potoana izay miavaka izao, miavaka tokoa satria na ny taona hitsahanay 24 ny atao hoe ny vananviainanay isina arety mandringana, tsy dia mbola nisy ohatr'izany hatramin'ny ainanay. Efa ihany koa ny firenenay hiatrika ny fahaimam-potoana manaraka dia Andriamanitra manantona anao amin'ny fo manetry tena, mamindra fo mamelany kay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao, satria tsisy tanteraka izaina izay malagasy na ny olombelona rehetra tsisy tanteraka. Mangataka aminao nefa izay Andriamanitra mba hijery manokana ny malagasy amin'izao vaninandro izao. Ny fangatahanay dia ny famindramponao, ny fitiavanao ane hitoetra amin'ity firenenay ity. Ankehitriny dia vavaka manokana izay ho an'ny Tamatavy Tomasina izay hiaran'ny aretina coronavirus manokana. Vavaka izay Andriamanitra ho an'ireo mpitondra ao an-toerana, mpitondra maro samihafa, na ny mpitondra fivavahana, na ny mpitondra fanjakana indrindraindrindra, hatreny anivon'ny fokontany, hatreny anivon'ny commune, hatreny anivon'ny préfecture, hatreny anivon'ny région. Andriamanitra ireo sampandaram-panjakana maro samihafa, indrindraindrindra ny eo anivon'ny fahasalamana ihany koa. Raha eo ny fangatahanay dia ny mba hisiana firaisan-tsaina, hisiana fanetretena amin'ny tsirairay avy afaka hifampiaino, indrindraindrindra hifanaja ihany koa, ary hanaja ny teninao voalohany indrindra ka hitady ny sitraponao sy ny fahamarinanao ao anatin'izay zavatra miseho rehetra. Dia ingany ny fon'izy ireo, ny sain'izy ireo, ny fanahin'izy ireo dia mba miantoraka ihany koa aminao, anaiky ho ahitsinao, anaiky ho irahanao ary anaiky ho ampiasanao amin'izay mety fahefanananany amin'ny zavatra rehetra, satria milanao izay Andriamanitra, ary araka ny fomba fiteny mila ny intervention divine anao izay amin'izao fotoana izao. Ho an'ny Tamatavy manokana dia mifandrinay amin'izao faha-enimpolo taona manaraka izao, dia ny mpitondranay no tonga saina voalohany mila vaninandro vaovao miaraka aminao izay Andriamanitra, dia masoandro miposaka avy any Antsinana no andrandrainay amin'izao faha-enimpolo taona amin'ny fahaleovantena izao, ary apaka any amin'ny mpitondranay izany ahatonga azy ireo iraiky
aty aminao ary atehitra aminao amin'ny asa zay iandreketan'izy ireo dia engany ny fanapa-kevitra raisiny izy ireo tsiraray dia mba nome voninahitra anao indrindrandrindra ihany koa ahafahany tsirairay mba mahita an'izay fitoviana eo amin'ny aretina izay miatra to magataka indrindra koa izahay no anatin'ny vanim-potoana izay fankalazana ny fetim-pirenena engany tsy ho diso anjara izahay fa ho fantatray fa vanim-potoana vaovao efa homaninao any Madagasikara ary anirahanao anay ka itenenanao anay fa mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao engany Andriamanitra mba zany fahazavana avy any Atsinanana izany dia hitaka ihany koa amin'ny Madagasikara ray manontolo ka mba ho firenena vaovao ho vita fihavanana aminao ny firenenay indrindra amin'ny alalanao Jesosy Kristy izay efa namonjy anay tamin'ny tsy fahatanterahana rehetra izay rehetra mahasoa ihany koa kinona feno ampelantananao Kristy amin'ny anaranao naovana izany amen. Sakeli Yahweh Maeria Wamini Nimachu Menyaren Zavamagagan Watani Fa indi mahazo Zeva tiana kivy sy ketrakary bebe raha marya diso fanantenana tanteraka efa niova fiangonana satria diso fanantenana tamin'ny pastera Rafatro dia io ndray fa nanondra ny rabary mpitoroteny le resaka finoana sy fivavahana ry bebe tena mandiso fanantenana dia rabary sady mpitoroteny no mpaminany ve nahavitan'ireny tena very ny finoko bebe tena aloka any tsy mivavaka rehefa tena mandinika ahy ndry mampalahelo ahy ianao ry Zefa tadidinao ve le nitantarainao andray mandeha iny mba ho aingana mihitsy tafiaraka nody alina tamin'ny radoro mamilava ianao ay le adala be iny tena mitapitapy iny bebe raha marya radoro zao aloha zary tarika zazoky ty zao io lalana io fa jiro ihany jerena zany fa jiro ihany malazava raha vo tsisy jiro matatra be raha vo tsisy jiro ay maty aloha maty aloha koa radoro lalana jerena fa tsy ny jiro lasa amidona amin'ny poto nareo inona ary ty manambady mamolava ihany mamelona ireo épicerie mizanany anefa dia mivadiny dia io ary le izy zandry maty le jiro matatra be azandry za tsy androso fa matatra be maizina be matatra be za tsy androso
Tsy afaka mandroso mihitsy raha vo tsisy jiro zany alao ahitsany eto e alao faty eto e faradoro ty ve mitapy e aza mba mamolava ihany marina jiro io zao matiny jiro eto de maizina eto fa io ny lalana tonga de mandroso raha doro a iatsy aloha eto de efa misy jiro mirehitra jiro maty eto zany de efa hijanona eo fa maty ny jiro ny lalana io tohizo ny lalana raha doro a tsy raha doro makivy mihitsy raha doro tony hitako zany ety no mitady saraka amin'ny raha doro marina imehezanao anaky raha doro nefa de mitovy tsisy afinareo i Jesosy Kristy no nilaza hoe izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana mbola izy ihany koa nilaza hoe ianareo ny fahazavana zao tontolo zao vao eo anefa ianao ry zay fa no nilaza fa tsy intsony no nataon'ireo mpitondra fiangonana sy mpitarika nandiso fanantenana anao ny lalana no mpanjinona io lalana io no azavainy jiro eny an-tsisin-dalana rehefa mibanjina lalana ianao dia anaraka ny lalana dia ho tonga soamatsara ary raha mibanjina ny jiro ianao dia anao toandradoro dia hidona am-po atao toandradoro ny omezanao radoro nefa ianao mibanjina an'ireo mpitondra dia milaza fa tsy mitso mbola nomezanao koa radoro nantomany tsy te handroso tsony satria maty ny jiro ny ampola teny am-poto sasany dia tsy mirehitra tsony dia ozy ianao mitapy ty radoro ty nefa ianao io no milaza fa hijanona amin'ny finoana satria nahita andrabary sy ipastera rafatro izay tsy mitondra hazavana hitanao araka ny fijerinao azy dia mitovy ianareo sy radoro anaka fahitana nomen'Andriamanitra ianaka no hozaraiko aminao momba ny fototry ny finoana nahita ho lalana iray eo afovoan'izao tontolo iainantsika izao mahitsy ho lalana io ary misy jiro maro manazava amin'ny sisiny hatramin'ny faran'ilay lalana fa no ny tonga teo amin'ilay lalana dia nahita ny zava-miseho nahita ho anaka izao tontolo izao tanatin'ny haizana korotana orooro zava-matsy ravina maro izay manjaka misy dragona misy kotroka misy afo misy tselatra sy misy zava-doza maro manodidina eo afovoan'ireo orooro sy fahaverezan'ireo nahitako ity lalana hodidinina jiro ity io lala io ihany anaka tsy voakitika ireo dragona sy ny demony maro mihery eny amin'ny rivotra ireo jiro manazava manodidina ny lalana anaka dia ny mpanompon'Andriamanitra sy ny kristianina ampiasainy mitory ny teny mampianatra mitarika ny vahoakan'Andriamanitra rehefa nandeha tamin'ilay lalana anaka tsy maintsy mijanona eo afovoany mba tsy ho tratry ny fanafiana mahery vaika manodidina izay mandeha amin'ilay lalana koa dia tsy maintsy mibanjina ny lalana fa tsy mijery ny jiro manazava manodidina izay rehetra manompo ny maso ny tany amin'ny jiro fa tsy ny lalana dia nidona tamin'ny andry toy ny nazo ny radona rehefa nandroso anaka dia nahita fa betsaka amin'ireo jiro eny amin'ny lalana no tsy misy hazavana intsony rehefa mandalo toerana misy reny dia tena misy aizina tokoa izany anaka no mety mbola ahitanao zavatra ratsy any enina dia any amin'ny toerana ivavahan'ny kristianina ary satria misy jiro maty tsy izany anefa manafoana ny lalana dia tsy maintsy tohizana satria ny fahazavana tsy misy amin'ireny jiro reny dia tsy manafoana ny mahalalana ny lalana Kristy no lalana fa tsy reny olona izay banjin'ny olona
ireny kristy no banjinina ary rehefa nandroso anaka dia nahita jiro mirehitra manazava indray maro anaka ny toanao rehefa mahita ny jiro matsy ny aizina dia tonga dia miala ny lalana tsy irafatro anie na irabary no nilaza fa izy ny lalana sy famarinana ary fiainana fa kristy ny mahonenako anaka dia ny tsy fijoroan'ireo mpitarika rehefa ataon'ny olona sampy izy ireny maka ny toeran'ny kristy tsy sahy mijoro toy ny nataon'ny paoly tao amin'ny asan'ny apôstôly 2:4 rehefa nolanjain'ny olona izy saika ao ataony andriamaniny mihitsy dia izao navaliny paoly raha ondrino ahoana no manaovanareo izao olona tahaka anareo ihany izahay ary mitory ny filanjantsara aminareo mba hialanareo amin'ny zava-poana zay izao ary anatona n'andriamanitra velona vokatra izany fijoroany izany anaka dia notorahan'ny olona vato i paoly io ny tsy tiany mpitarika satria misafidy izy na ankafy ny voninahitra men'ny olona na ovatora-bato rehefa mijoro amin'ny fahamarinana asehoko anao reto mpitarika roa ireto anaka dia anjaranao ny mijery hoe mpitarika toaniza no tena mijoro araka ny kristy arao ange misaotra anao pastera tena misaotra indrindra misaotra anao tompoko fa tena nametrahanao tanana ny zanako dia sitrana tena olon'andriamanitra ianao tena mpanompo mahery tena mahery ianao ty tompoko raiso aza lavina fa fahafalipo avy aminay mivady vola be iny satria mendrika ny asan'andriamanitra ataonao zany tena mendrika misaotra indrindra pastera misaotra anareo mivady voaray ity fa izao tsy hoe rehefa mandray fanasitrahana na fahasoavana ihany vao manome vola be amin'ny pastera fa ny tenin'andriamanitra dia mametra mazava tsara mihitsy ny adidy tsy maintsy atao isam-bola tandre manadino an'izahay ary zao henoko nareo fa mamonjy fivoriana any amin'ny toerana hafahafa any draidraidray tandremo tsara ny ato amintsika ihany ary na mivolanareo aza lefalefa any amin'ny zavatra hafa any ato ihany ny aty ihany hitanareo mazava amin'izao fa misy ny vokatra ary hafa ihany ny mpitandrina tena nahita fianarana zay no lazaiko hoe zay lazaiko ihany za jerena io fitarian'io ne tsy ataotao foana olo mba osotr'andriamanitra za jerena ona pastera dia ahoana tokoa le zandriko io to mandeha mitoriteny eran'ny tanàna izy nefa to tsy manana diplôma dia ahoana le hoe fitarian'ny fanahy zay ny resahany draidraidray diso be resaky ny sektam-panatsotsotra resaka fotsiny zany aza miaino an'izany zay lazaiko za pastera voaositra ary aza dia miditra lalina loatra amin'ny baiboly fa ny fanazavana amin'ny baiboly dia natao anay nandinika an'izany nareo mihinana zay no mamana zay no mahatonga anao hoe mpiandry ondry zay le tena izy tsarovo zay lazaiko ihany to tena tsy resy lahatra raha maria mariny hafahafa be ihany totrany izao zay lazaiko zao raha dinianao zavatra nylazain'le mpitandrina teo tsy niresaka ny kristy izy na indrem-pahandeha aza dia mba normalina ve zany raha maria tsy reny ny tena pastera ryanina fa tsy nyzandranareo tsy nianatra teolojia ireny tsy mahay fa jesosy fanahy masina sy ny tsy haiko mila zavatra lala loatra nylazain'ny pastera teo tokoa nefa tsy tsotsolona amin'ny jesosy fotsiny tsy tia za aloha tena mety tsara amiko le hoe pastera mandinika amin'ny baiboly dia za be rena dia aleoko mihaino isaky ny lady dia ampy azy zany zay mety amiko zay miady ampisika misy
saotra ny Kristy ry izy mivady, izy no nanasitrana zanakareo. Ahitsika kely ny zavatra nolazainareo teo, Jesosy Kristy no mpanasitrana fa tsy izaho. Fantsona fotsiny aho nitondra ny fanasitranana. Mahery aho no ilay naniraka sy nampiasa ka omeo azy ny voninahitra. Tena feno fakasitrana be anareo, ary tena hitako hoe tena ao amin'ny fonareo tokoa ilay izy. Fa zao ambonin'izany ve ny fakasitrahanareo an'i Kristy. Izy isaorana be dia be. Ary raha miresaka aman'olona nareo na manao fijorona vavolombelona, Kristy resahana fa tsy pastera. Raha momba n'ity vola be omenareo aty dia izao, raha mandinika ny ten'Andriamanitra ianareo, ny tena atao hoe asan'Andriamanitra dia ny mitsinjo ny mahantra sy ny fahadiran'ovana. Henoko hoe tsy nahaloa ny volanareo raha bary dia izao rea, Jesosy miaha foana fa esory amin'ity vola ity ny volan-drabary izay tsy voalohany dia tazony dia atao hoe voalohany volan-drabary. Izay ny tena atao hoe asan'Andriamanitra. Ay, tsy ambara pastera marina, tsy menatra be izay, tena olon'Andriamanitra marina ianao, misaotra tompoko. Ary farany ry izy mivady, mitadiava andro aman'alina ny Kristy. Izy enona fa tsy izay ampianarika. Amarino anatin'ny tenin'Andriamanitra. Izay no nataon'ny kristianina tao bere. Tsy nihaino fotsiny izy nihinana mambolony, fa namarinony tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ny sakafo ry izy mivady. Mila mihinana isan'andro, mandinika, mangataka ny fanahy masina. Ny fanahy masina no manazava izay tiany ambara amin'ny tsirairay avy. Dia mahereza ry izy mivady, Kristy banjinina, Kristy hatrany banjinina, fa zaho olombelona ihany, fa Kristy no banjinina. Kristy ry havana no fototry ny finoana fa tsy ny olombelona. Misy tokoa ny olomboa ositra, sangy ny tena olomboa ositra dia olona manery tena fa tsy mitomany voninahitra meo papana ka manjary ataon'ny olon'Andriamanitra kely maka ny toeran'i Kristy. Mpitarika ve ianao, mpitoroteny ve ianao, mpihira malaza ve ianao, sainao ary ve ny ijoro ka andà ny fahindrahindrana tafa oatra miopapa nataon'ny olona ka nome kosa ny voninahitra ho an'ny zanak'olona mba ampiorina ny finoan'ny olona taritinao na hitorianao ho ao amin'i Kristy fa tsy ho ao aminao mpitarika na ny anaram-piangonanao. Mijoroa ary ianao, sahi mamerina ny voninahitra ho an'Andriamanitra. Sao dia any amparany any holazain'ny Kristy ianao hoe tsy fantatro na aviaiza ianao. Mahereza tompoko, ary tena ampanajana tanteraka anareo mpitarika no ampitana ny hafatra mba tsy hisy anodina ity hafatra ity sanatria hoe tsy manaja olomboa ositra. Olomboa ositra tahaka ny Kristy aho sa olomboa ositra tahaka ny fariseo. Anjarako ny mandinika mba hivoahako ho mpandresy. Zavamaga